dia mbola ampitomboana aminareo hatrany ary a ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka izany tokoa dia misaotra ny tompo isika ary mifampiarahaba tratran'izao alahady farany amin'ny taona izao ka andery havana hitehaka mafy be tsika ho voninahitra ny tompo ao anatiny. Raha ny amin'le fiangonana anankiray zany dia asiana mihitsy an'le hoe aleloia satria tena fifaliana zany tratran'ny farany taona zany a. Fotoan-dehibe zany ho antsika ry havana ary mamarana ny lohahevitry ny fiangonana. Telo zany no ho teneniko izao. Voalohany a dia iresaka ao ny amin'ny heriny anio araka ny nambara teo hoe alady ny taom-baovao amin'ny heriny anio. Dia ny anaran'ny rakitra raha tadidinareo teo ateriny ety aloha dia inona ny anarany? Rakobolamena satria nahoana tsy tonontonona fotsiny zany na hoe atao anarana eny dia hoe ihany fa fianarana ny nataon'ny magy izany. Magy mitondra inona? Mitondra volamena, miora, vatomanitra, zavamanitra ary heverina fa andro vitsivitsy tao aoriana nahaterahan'ny tompo nitondrandry zareo azy. Dia milatsaka taom-baovao zany ho antsika dia izay zany mba hitondrantsika ka dia hoe mba manao tahaka ny nataon'ny magy zany tsika. Manatitra fanatitra ety aloha ao ve? Samy manao volamena ny ary le ny ary havana. Faharoa olona roa no niresaka tamiko tao aorianan'ny toriteny ilay niresahako ny amin'ny anarana Jesosy. Dia manana andraikitra zany dia samy ohatra ny tenanao diso ianao pastera hoanina dia tena diso hoe manana didy aho. Ilaza aloha za fa nampanazavana amin'ny tean'io ity ary mbola averiko ity raha sitrapon'ny tompo amin'ny telo volana voalohany amin'ny anjara fampianarana iresahana koa ny amin'ny Jehovah sy ny Yahvé. Zay zany. Ka izao zany. Isika zany dia tamin'io dia niteny hoe dikan'ny anarana hoe Jesosy na Jesosy dia izy. Matitoko voalohany 1:20. Dikan'ny anarana hoe Jesosy na Jesosy dia hoe izy. Mafy. Jehovah na Andriamanitra no mpamonjy. Izay ny dikan'izany. Dia eo avoaka an'Andriamanitra tompon-teny dia roa ny fiantso an'Andriamanitra roa. Raha fitinina ny fiteny andavanandro. Ny voalohany dia le hoe El. Io zany raha aty aoriana, aty aorianan'le teny le El dia ohatra hoe Betel. Natao tsiagasy hoe Betela. Dikan'izay dia inona? Tranon'Andriamanitra. Akafa indray aho. Immanuel na Immanuela. Zay mihitsy le izy Immanuel. Zay le izy, zay le hoe Immanuel. Aty aoriana izy. Zany hoe inona ny dikany? Miaraka amintsika Andriamanitra. Farany anjely Gabriel. Aty aoriana zany inona ny dikany hoe anjely Gabriel? Inona ny dikany Gabriel zany? Homme de Dieu. Dia adika hoe olon'Andriamanitra na lehilahin'Andriamanitra fa aloha alaiko le homme de Dieu. Zay izy raha ty ariana. Ao ve nareo? Ao ve? Dia le ozy hoe le Jesosy tsy ahitanao mihitsy hoe El Jesosy na Jesosy El. Ao ve? Nefa hoe Andriamanitra no mpamonjy. Zay le voalohany. Dia le faharoa Ia na Ja na A. Zay ny fiantso an'Andriamanitra ny fahafoezina faharoa. Ia na Ja na A. Zay zany le izy. Indray tsisy hoe aloha na ao aoriana fa akambako rehefa aveo reo reo. Indray tsisy hoe aloha na ao aoriana fa matetika izy dia aoriana. Zay le Jesosy. Zay le hoe Joshua. Zay le hoe Alléluia. Dia raina izy Andriamanitra na Jehovah zany. Dia rehefa nakambana reto dia reto misy anarana itsika tsara. Raha ty aloha izy dia hoe
L-I dizy zany olony zany Eli. Apiditra zavatra kely vetivety ahako. Ny I de mpisolo tena tapisaka ho ny gasy. Première personne du singulier ilazana fananana. Na ko. L-I na Eli mpaminany zany de izy. Inona dikan'izay? Andriamanitro. De zay no natonga ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana teny hoe Eli lama sabakitany. Andriamanitro Eli. Ao ve? Ka zay no natonga anazy zany nilaza taminareo tamin'iny hoe tsy hita mihitsy eo amin'ilay teny hoe Jesosy le El na le A. Zay zany le izy. De io nefa novana tamin'ny latinina hoe Jesus na ny tahaka an'izany. De ozy le olona ny voalohany resaka tamiko. Ka hoana pastera Jesosy voasoratra ao amin'ny testamenta vaovao. Tsy marina tokoa ve zay? Jesosy ny hitantsika io manomboka Matthieu ka hatramin'izy hatramin'ny Apokalipsy. Jesosy voasoratra ao. Zay le izy. Dao indray hiverina. Satria ny testamenta vaovao tena dika avy amin'ny teny inona? Teny inona? Grika. Ary ny testamenta taloha nadika tamin'ny teny inona? Teny Hebreo. Hitantsika zany, jereo aty amin'ny fiandohan'ny baibolitsika aty fa hitanareo eny zany hoe nadika testamenta taloha nadika avy amin'ny teny Hebreo, testamenta vaovao nadika avy amin'ny teny Grika eny. Andaotsika iteny an'ity anarana hoe Jesoa ity. Andaotsika ijery an'ity rehefa ny saiko miverina hatreo amin'ny 5 ny saiko ao amin'ny testamenta taloha. Dia avy eo tsy voaisako tsony fa kely ny fotoana. Fa 20 mahery zany 30 latsaka. Dia andeotsika kavitsy tantara voalohany 420 Chronique 1:24-11. Satria matsy le niteny zao hoe le voasoratra. Zay le izy le voasoratra de Jesosy 100%. Zay hitantsika amin'ny testamenta vaovao. Ndao ary ijery an'ilay voasoratra tsika. Tantara voalohany 420 ka ny andininy faha. Ndao miara mamaky amiko nareo. Andininy fa 1:20. Eny ary. Vonina hiaraka aritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny hitantsika ao? Misy andro anaran'olona ny fahasivy ny fahasivy dia aniza? Aniza? An Jesoa. Ny fahafolo an Sekania. Io zany izy voasoratra hitantsika io zao le nanona ny Hebreo azy. Iesoa na Eosoa Jesoa. Raha io. Ngamba roa ihany jerentsika na telo. Ezra 2:1. Ezra 2:1. Ndao ary zay mahita de miara mamaky amiko. Ny taranaka Moab avy amin'ny zanaky Jesoa. Io hitantsika io Jesosy Joab. Io hitantsika io zany misaotra anareo. Farany Nehemia 3:7 fotsy hoe ny saiko hatreo amin'ny 5 teo izy ao amin'ny testamenta vaovao taloha zany. Fa mbola mihoatra fa hatreo fotsiny vitako. Tsy vitako tsony nanomana anazy tao anatin'ny 4 andro dia tsy hoe any zany. Nehemia 3:7 lasaritsika. Inona indray ary le voasoratra ao hoe zao no hitako ato. Ary manarakaraka andreo dia nisy namboariny Ezera azafady zanaky Jesoa. Hitantsika zany. Raha ohatra ianareo manana baiboly version française dia ny Darby DARBY Darby
zay no traduction littérale miainga avy amin'ny hébreu sy ny grika le nyresantsika teo. De raha mijery eo anao de Joshua ny hitanao fa hain'ny baiboly sasany nataony hoe Joshua version française tiako tenenina amin'izay a. Zay zany le havana. Ka raha mijery ny voasoratritsika de zay ny voasoratra. Ao ve nareo? Ao ve nareo? Zay ny voasoratra. Jesoa. Fa naninona ny Jesosy? Satria nilovaina tamin'ny anglisy e. Zay zany le izy. Ka ny anglisy ditantsika tsara fa Jesus ny azy. Ary reo no nitondra ny filazantsara tany Madagasikara. Dia nanaraka itsika hoe ataovy Jesosy de Jesosy. Itsaka noho na fiangonana. Fa zay fotsiny. Fa ao anatin'le teny hoe Jesosy, tsy hitanao an'le mihitsy. Le hoe Andriamanitra, zay le tiako tenenina tamin'ny lakamisy, tamin'ny alarobia iny le havana. De zay mbola veriko ty rehefa le manao an'le resaka hoe Jehova koa ao. De raha iverenana amin'izay ny Grika. Satria ny Grika ny testamenta vaovao. Na dika avy amin'ny teny Grika, intelo miova ny anaran'i Jesoa ao. Ilay amin'ny Matthieu toko voalohany, 2:20 amin'ny teny malagasy, ary ny anarany ataovy hoe Jesoa dia nio tsara. Atiako amin'ny teny frantsay izy. Tu appelleras le nom de lui Yesun. Zay zany ny anarany ao. De mieso neto indray tsika sanatry ny vava za misy e. Fa inona indray zany? Satria ny Grika zany de manana an'le atao hoe déclinaison. Zay zany l'izy. Dia zay hoe intelo miova ny anaran'i Jesoa. Raha verbe de conjugaison. Fa raha nom anarana, article, le, la, les, adjectif de décliner. Miovaova isaky ny ka. Ohatra reto amin'izay ary izy. Eny fotsiny zany a. Eny fotsiny zany fa zany koa mety mampavaky loha zany. Tsika zao efa mieritreritra hoe ahoana ary ny atao amin'ny réveillon. Sisa fa mba ohatra fotsiny hoe nampidiriko zay mba sady voasoratra ao anaty YouTube. Reo anaty YouTube ty a. De afaka mbola mamerina miaino tsika. Intelo io miova le anarana Jesoa zany iza marina amin'ny Grika. Ao amin'ny Baiboly io, Nouveau Testament grec zany le izy. Raha nominatif izy. Zany hoe sujet, zany hoe lazaina, dia Jesosy na hoe Yesus. Zay zany izy. De raha accusatif izy, complément d'objet direct, fameno zany, datif, resaka attribution, le hoe ahoana izy, dia ahoana le olona io, de zay no nahatonga an'le hoe Yesun. Satria sika hoe tu appelleras le nom de lui Yesun. Le nom zany zao mepita am'le izy. Zay le attribution io. Yesus, Yesun. Ary ny fahatelo sady fatana raha vocatif. Resaka hoe appellation, interpellation sy ny sisa. Ary koa resaka fiantsoana zany. Ary génitif. Zany hoe complément d'objet indirect indrindrindrindra. Dia Yesoa. Dia zary nisy. Raha tsika le hoe voasoratra. Yesus sa Yesunna sa Yesoa. De vao mainka any azy idirany. Fendriavana de hoe tsy mifandresy lahatra io fa mba nilaza fotsiny tamin'iny. Hoe nisy diso fanoana le anarana Jesoa. Satria lasa Jesosy le izy. Nefa hoy aho azy raha mbolo zay ny tianao, raha mbolo zay mahazatra anao, de tonoany foana satria zay ny ao an-tsaintsika amin'io de le zanaky Maria Josefa, le zanak'Andriamanitra, le maty teo amin'ny hazo fijaliana. Fo zay hoe za fotsiny tsy fandresy lahatra akorytsika hoy aho fa de zay fotsiny zany izy. De zao ny FFKM fiangonana efatra de nandinika hoe ahoana ny fiantson'ny jiosy azy, le tompoteny, le hebreo. De zay ny natonga anazy nanao hoe Yesoa na Jesoa. De zay ny natonga ny hoe ao amin'ny Baiboly DM dika teny iombonana ecuménique eto Madagasikara de Jesoa no hitatsika ao ry havana. Zay fotsiny zany izy. De za ngamba loatra nasika be ny teny hoe tsisy dika le teny hoe Jesosy ngamba tokoa fa iny fotsiny zany mitovitovy amin'le teny ohatrany hoe Tananarive.
misy dikany ve Tananarivo zany tsisy zany Tananarivo vao misy dikany tanànan'ny Arivolahy tamin'ny andro nandrenam-pomerina za fa tsy laza tantara eto Tamatavy tsisy dikany zany Tomasina misy dikany Karasidraka ao fotsiny iantso an'le misy dikany dia zay fotsiny zany natonga anany teny ao anatin'le teny hoe Jesoa vao hita mihitsy le anarin'Andriamanitra hoe izy mpamonjina hoe Jehova no famonjena ao venareo mbola veriko amin'ny telo volana voalohany indrindra resaka ny amin'le Yahvé sy Jehova koa dia raha misy nyfanontanianareo dia tonga dia zao dia apetrao amiko fa valiko amin'izay fotoan'izay eny hiditra amin'izay tsika amin'ny fahamaranana an'ity le hoe loha hevitra tsika ity dia tsy nidirako loatra ilay salamo sy ilay Hebreo satria mamerina ny hitatsika ao amin'ny ohatra zao mivakina tamintsika teo zao le salamo toko faharoa dia miverinao amin'ny Hebreo toko voalohany any le zany teraka anao androany dia iny zany tsy tena nidirako loatra riavana amin'ity anio ity fa hitako hoe mahafehy an'le amaranantsika an'le loha hevitra amin'izay ilay Matthieu toko fahatelo amby roapolo dia sokafy ary ny Matthieu toko fahatelo amby roapolo zay misy ny loha hevitra atsika androany lasa dia lasa ihany fotoana fa marita kely fotsiny fa tsy dia lavangamby izy ity eny ary hoy aho inona ary natao loha hevitra amin'izao ohatrany hoe inona le loha hevitra ika manetry tena ny mpino zay zany le izy eny ary dia lasa nijerijery dia le baiboly le fantsiana fahenina nalaiko ny loha hevitra nosoratany tao zao ny loha hevitra nosoratany tao hoe ny fampitandreman'i Jesoa ny amin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo zay zany le loha hevitra nomeny hoe fampitandreman'i Jesoa ny amin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo dia ndao zaraina telo ity texta ity fizarana voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ny fiatsalam-belatsian'ny mpanoradalàna sy ny fariseo io zany no hitatsika mariana tsara fa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito dia navatany Jesoa amin'ny vahoaka sy ny mpianany fa manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoambinifolo dia navatany tamin'ny roambinifolo lahy ndao ary vakitsika ny andininy fahatelo riavana amin'ny Matthieu toko fahatelo amby roapolo rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo fahazamba-manao araka ny asany satria miteny any izy nefa izy tsy manao zao mivantana ho iaho amin'ireo vahoaka ireo zany ny tompo ary maka ohatra ny amin'izy ny amin'ireo mpanoradalàna sy ny fariseo zay maninona mampisaraka ny tenenina sy ny atao sarahany ny tenenina sy ny atao mampianatra izy tena mampianatra ny lalàna ara-pivavahana ny fomba-pivavahana ny fitsim-pitondran-tena tena ampianariny daholo zany nefa zay fanaraka amin'ny sainy mandresy le ahatra azy aminy ataony ary misy ary eo le sala teo amin'izay le hoe misy ary tsy ataony dia hoy Jesoa te lasa eta mavesatra ho anareo fotsiny le lalàna be dehibe zao nefa tsisy vokany ara-panahy anisan'izany ohatra le hoe tsy maintsy manasa tanana alohan'ny maninona tsisy milaza mihitsy hoe raha vao tsy manasa tanana ianao alohan'ny mihinana dia tsy voavonjy amin'ny lafiny hygiène ny lanan'izany lafiny-pahasalamana sy ny sisa fa sarotiny amin'ny zatra tany dia tsy gaga Jesoa raha ny teny nareo jamba mitatavana moka fa mitelona inona raha meva zany izy lay ivelambelany ery lalàna ery nasenababeny olona rehetra sisa fa le tena ventiny hoe manomboka izao dia Jesoa anie no zanak'Andriamanitra Jesoa anie ny mpamonjy tontolon'ny testamenta vaovao zao avelandry zareo zany zay zany ny amin'iny ka hoe zany tompo tandremo manaraka fa zao tenemy fotsiny aloha zay nataony ao zay zany fa zao izy dia tia mampianatra fasarahany ny fampianarana tenitenenina sy ny atao aza manao an'izany ratsy zany zay ny voalohany faharoa andininy fahadimika hatramin'ny fahafito
mena aloha hevitra ny fisehosehoana hoy Jesosy indray ndovakitsika ny andinin'ny fahadimy amin'izany fisehosehoana zany ndao ary ny ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavetiny sy mitraviaviny zany indray zany le hitantsika eto inona indray zany hoy izy hoe ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona zay ny nanomboana an'le andinin'ny fahadimy dia zay ny nahatonga ananao hoe tia fisehosehoana fitiavana fisehosehoana mitondra filakitera inona koa zany filakitery zany vatakely zany izy io vita amin'ny hoditry ny biby matio zay koa zany ary misy takelaka hody biby ihany koa misy soratra apahany amin'ireo lalàna dia feziny eto amin'ny andriny dia fezina eto amin'ny sandry amin'ny avia koa zany dia hoentina mandehandeha eny ka nenino fariseo natao ngeza mihitsy mba ho hitany rehetra hoe reny fa tena mpivavaka dia ataony ngeza raha ohatra an'iny zany ny angatahany ny anazy tena natao ngeza be mihitsy hoe boaty be mihitsy zay zany izy raha zinga ninlainy ny anazy tena bidon jaune mihitsy tena trampo zany dia zay zany izy satria mba ho hita zany le izy io dia fitondra mivavaka maraina zay zany ny tena hitondrana azy fa tsy fitondra loatra amin'ny sabata sy ny andro fety zany fa ny zareo koa hoentiny foana amin'ny fotoana rehetra dia hitantsika ety ihany koa zany ny azafady diso ny teneniko teo rehefa sabata izy noentina azafady zay zany dia zao tia mipetraka eny aloha koa izy io hoy ny andinin'ny fahenina ao amin'ny sinagoga zany hoe mba ho hitan'ny olona zay le natonga anazy teny hoe tia fisehosehoana ary farany andinin'ny fahafito arabain'ny olona aiza eny an-tseny eny amin'ny plasy publika zany dia eto ny mahatonga ny Jesosy ny teny hoe aza mety atao an'izany rabo zany zao mantsy le izy ny dikany atao hoe rabo zany dia io zany dia lehibeko na tompoko ny tena dikany fa lasa anarana fanononana nyreto mpanorandalàna reto satria izy mampianatra lalàna dia lasa miova hoe mpampianatra dia Jesosy koa azy dia nataony olona hoe raby zay zany le izy fa Jesosy tsy nitsikeran'le fampiasana an'le raby fa le izy lasa hoe anaram-boninahitra sy zava-dehibe mavesany-danja eo amin'ny fiainana zay zany tsy tenin'ny tompo noho izany mianatra amin'ny fanetrehan-tenitsika ary mamarina an'izany amin'izao aza tia fisehosehoana amin'ny lafiny rehetra zany manana fanetretena fa mifanohitra amin'ny fanetretena zany fahatelo sady farany andin'ny fahavaloko hatramin'ny faharoambe folo tia dia ho an'ny roambe folo lahy zay tia zany le taria aloha tena ho an'ny vahoaka manomboka eto dia zao zany ny lambarana eto andin'ny fahavalo ahoanao izy ndao ndrentsika araka maky andin'ny fahavalo ao ary fa ianareo kosa aza mety atao hoe rabo eo fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary anareo rehetra dia mpirahalahy avokoa rahantsika tsara ny hoe zarainaroa io hoe aza mety atao hoe inona zany le rabo le hoe mpampianatra zany satria zao matetika zany rehefa amin'reto mpanoradalàna reto dia fiankinana amin'izy ireo dikan'izay tsy tiany Jesosy hiankina amin'ny mpampianatra ny mpianany zany fa hiankina amin'izy hiankina aminy ary hiankina aminy izay tsy izy akory fa Mosesy no mpampianatra ny lalàna boky 5 Genesisika hatramin'ny Deutéronomie Mosesy mpampianatra an'ireo zany fa zao ny nandimby amin'ny Mosesy dia izy Jesosy ny lalàna vaovao dia filazantsara efatra zay zany izy ny tena mpampianatra zany zao dia Jesosy zay ary ny ankinana dia Jesosy mariky ny fanetreteny zany faharoa dia hitantsika eto fa hoy izy hoe tia tena somarina lasa saina tia tapany faharoa ary ianareo rehetra dia mpirahalahy
avokoa fa maninona tsy nataony hoe ary ianareo rehetra dia mpianatra avokoa eto amin'ny resaka ny amin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo eto. Zao ny dikan'izany, ny mpirahalahy dia mitovy samy zanaka anankiray. Tsika zany dia zanak'iza? Zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy ilay mpamonjy. Andriamanitra amin'ny mpamonjy. Mpirahalahy sy mpianadahy ao amin'ny tompo daholo tsika, mitovy zo, mitovy saranga, mitovy eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Misaotra an'Andriamanitra fa raha izao manokana dia nataon'ny tompo pastera na pastora na mpitandrina protestanta aho. Tena misaotra ny tompo, inona indray ary lazay ny pastera amin'izany ngambo izy nareo. Tena misaotra ny tompo aho fa ny an'ny protestanta tsisy anarana fiamboniana zay tsy tonotononika eto hoe izao ny fiantson'ity pastery ity na noatra izany, izao ny fiantson'ity amin'ny ambara tonga samihafa. Tsia rahalahy mitovy avokoa, mpitandrina aho, zay zany aho. Andraikitra mety hoe mahafoloana ny mahizao na ninona fa mpitandrina aho, tsy tovonana, tsy ampiana, endriky ny fanetreteny zany. Manomboka aminay mpitoro filazantsara, mitovy avokoa, tsisy ambony, tsisy ambany ry havana. Ary dia tahaka izany koa isika. Aoka mihitsy tsisy hevitra hoe za vehivavy ka mbambany noho ny lehilahy na ny toy izany, na za tsy dia nianatra na tsisy. Io tenen'ny tompo hoe ianareo dia mpirahalahy avokoa ry havana. Ary farany ny raintsika, iombonana dia Andriamanitra fehiny ary havana. Iombonantsika amin'izao famaranana ny tena ilaina, ny fanetreteny dia hoe mpanaraka an' Jesosy ilay Andriamanitra mpamonjy daholo isika. Ao arinana eo daholo, na iza na iza. Ny sasany mety ho alavitra, ny sasany mety ho akaiky, tsy fantatro, fa rehefa mahay manaraka ny tompo ianao dia izay ny zava-dehibe. Inoana fanadrisy izay taona izay toriteny 2015 farany kely zany ny re, ary mbola eo ny alakamisy masina, zoma masina sy ny sira rehetrarehetra, dia nianatra nanaraka ny tompo isika. Ary raha mbola velona koa amin'ny 520 dia manaraka n'ilay mpamonjy, ilay mpampianatra, ilay nanitry tena, mianatra manaraka azy ao arinanao isika. Faharoa, apetrao ho ray ombonantsika noho ny amin'ny Jesosy Andriamanitra. Koa izay resika avy amin'Andriamanitra rehetra: vola, fahaizana, fahalalana, talenta, harena, voninahitra, inon'inona dia raiso fahasoavana. Fa raha vao tsy raisinao fahasoavana reny men'Andriamanitra anao ray ao amin'i Jesosy reny, dia lasa ireharehanao ary dia tsisy ny fanetretena ao anatin'izany. Ry havako, mazava ny fitsipika omen'ny tompo. Ho an'ny manetry teny, ataovy voalohany Andriamanitra, faharoa ny namany, ary fahatelo vao ny tena zany, ny tenanao ny farany. Omaly zany ny mofinaina dia ilay Filipiana toko faharoa, 1:1-10, dia ny 4 sy ny 15 dia miresaka ny amin'ilay hoe aoka tsisy hevitra ny amin'ny tena fanen'ny hafa koa. Zay zany, ka rehefa mba mihevitra ny hafa ianao dia ao anatinao fanetretena ry havana. Ka dia andao amarana n'ilay fitsipika volamena, règle d'or, ny fanetretena tsika dia vita izy zay. Andao vakitsika lay Matio 7:20, 1:12 sy 2:12 namaranana ny toriteny. Ahoana ny ao? Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Zay zany ny fitsipika, règle d'or, fitsipika volamena, ny fanetry tena rehetra. Amen.